Fankesika an'ilay rivo-doza Bejiza indray kosa Rambofo miamana lavitra morontsiraky Madagasikara fa saingy mandalo amin'ny nosy la Réunion kosa izany rivo-doza izany noho izay indrindra ary dia nahato ireo sidina rehetra makany amin'ity nosy ity ho fisorohana ny loza mety hitranga vokatra izay. Nahato vonjimaiky hatry ny homaly ireo sidina makany amin'ny nosy la Réunion araky ny nambarana tompona ndraikitra ray taminay. Noraisina tokoa izany fepetra izany ho fisorohana ny loza mety hitranga vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza Bejisa ao amin'ity nosy iray etsy amin'ny ranomasimbe indianina ity. Nosokajiana ho ao anatin'ny alerte rouge tokoa ny mahazo ny nosy la Réunion ary voatery nakatona ny seranam-piaramanidina ao Pierre Fonce i Roland Garros hatry ny omaly. Eritreretina hisokatra kosa izany seranam-piaramanidina izany raha pitso saingy mbola miandry lera sy alalana avy amin'ny tompona ndraikitra mahefa ao an-toerana. Nandraisana fepetra kosa ireo mpandeha izay tafitsika eto Madagasikara ka voatery anitatra ny andro ijanonany eto amintsika. Misy ny fepetra fandraisana tanana azy ireo araky ny nambarana tompona ndraikitra trany. Mbola tsy fantatra marina kosa ny isan'izy ireo hatreto. Tao anaty lalan'ilay rivo-doza Bejisa nosy la Réunion. Rivo-doza izay mitondra rivotra Mervaika mahatratra amin'ny 30 kilometatra isan'ora omaly ary efa nitony sy ny lefy ho 20 kilometatra isan'ora izany io tolakandro araky ny sampana fitiliana ny toetrandro.